Eo amin'ny tontolon'ny fandraharana sy ny tanora kosa ho fanentanana indrindra n'ireo tanora hiditra amin'izay sehatry ny fandraharana izay raha mofo dia nisy ny atrikasa izay nantsoina hoe access business to youth na ny ABY dia raha antsika ra ny akon'izay. Maherin'ny arivo lisan'ireo tetikasa natolotry ny tanora avy amin'ny faritany nandritra ilay atrikasa ho famporisihana ny tanora hanana toe-tsaina mpandraharaha antsoina hoe access business to youth na amin'ny izay karakarain'ny conseil national de la jeunesse miaraka amin'ny sekoly ambony ilay ary ny fikambanana tanora ajad tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina. Isan'ny olana fototra mahazo ny tanora tokoa ny tsy fahasahiny miditra eo amin'ny sehatry ny fandraharana. Ny antom-pisiny zao atrikasa zay karakarainay atao filan-kevy pirenen'ny tanora zany hoe ny conseil national de la jeunesse atao amin'ny palais des sports dia tanora ny tena ary BDP zay dia maro anisany eto Madagasikara ny tanora zany hoe 65% ny malagasy ka tsy hay tsy andraindraikitra ho ametraka n'izay hoe masima mantatra inona ny olana misy eo amin'ny tanora. Ina tokoa ny tanora satria misy moa zany ny fandraisana ny tetikasa mivantana n'ireo tanora ireo ary misy ihany koa ny zany hoe sélection ny projet pilote zay isa pakitany tsy maintsy mapetraka. Ankinina amin'ny manampahaizana manokana ny sivana ireo tetikasa atolotry ny tanora isy fikambanana tsy miakina matsy vola anaraka ary anome fampiofanana arakasa an'izay tanora manana ny tetikasa mendrika indrindra. Araka amin'ny fanazavana nomenanay dia tanora ray isaky ny faritra kosa no azo tompontsoa amin'izany. Aritra 3 taona ny fandraisana tanana ireo tanora voalaza ireo.